Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Ahoana no hiatrehana ny ho avy izay tsy fantatra sy mampanahy. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Vao tsy ela akory izay dia nanao fisindana niaraka tamina tanora maromaro ny tenako ary izay mihitsy ny lohahevitra izay nomena ho fakafakana tao anatin'izany ka ho zaraiko amintsika amin'ity vidéo ity ny votoatin'ny fampianarana izay nataoko tamin'ireo tanora ireo. Raha vao mieritreritra tokoa manko tsika hoe ny ho avy dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra hitranga rapitso ary tena mampanahy vao mahita anao ny toe-dram-pirenena sy ny fiovaovan'ny politika maneran-tany amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny mampatahotra izany. Ary tsapako mihitsy ilay sosial'ny ray aman-dreny iray mandeha hoe vao mieritreritra ianao izy no hoe any aoriana no asiana piso ny olona isan'izao zao dia mijery reto zanako reto dia lasa ohatran'ny manahy ianao izy, lasa ohatran'ny matahotra ianao. Ny tanora moa ny ankabetsahany dia vao mieritreritra ny resaka fitiavana, fanambadiana sy ny tokantrano dia ohatran'ny manahy, ohatran'ny matahotra na dia miroso ao anatin'ilay izy azy. Anao an'ilay engagement dia lasa ohatran'ny mampatahotra mihitsy. Ary dia tahaka izany ny resaka asa, ny fianarana, ny fahasalamana, ny ho avin'ny ankizy, be dia be mihitsy ny zavatra izay rehefa ohatran'ny hoe visavisaina ny amin'ny ho avy dia ohatran'ny misy fanahiana sy tahotra izay. Ka ahoana no ataontsika entintsika miatrika io ho avy izay tsy fantatra mampanahy io. Tsy maintsy mijery ny soratra masina tsika ry havana. Ary tamin'izay fotoana izay dia nitantara ny amin'ny Eksodosy no nitondrako ny fanazavana satria ny bokin'ny Eksodosy dia tena ny fiainantsika olombelona mihitsy satria nentina niala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nentin'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana. Dia tamin'izany fotoana izany dia niaraka tamin'Andriamanitra teny foana aloha zareo. Andriamanitra ny alolalana azy ireo tamin'ny alalan'ny andry afo sy ny andro rahona. Rehefa tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinai zareo 3 volana taorian'ny voany tao amin'ny tany Egypta dia niakatra nakany anaty tendrombohitra tany Mosesy niresaka tamin'Andriamanitra nandray ny didy folo. Naharitra ela nefa Mosesy tao anatin'izany. Ao amin'ny Eksodosy 4:30 dia nambaran'ny olona tamin'ny aroana hoe tsy fantatra izay nahazo an'i Mosesy izy na maty na tsy maty efa firy andro hoe tsy miverina mihitsy. Jereo io tendrombohitra io zavatra midona tsetroka misy mety efa maty mahita ao izy izay. Tsy fantatra intsony fa anaovy Andriamanitra izay izy hitarika anay eo anoloana. Izany hoe ilay olona dia matahotra hiatrika ny ho avy satria andeha lalana sarotra ka tezerana eny andehanana. Ary ny tanana izay ho alaina dia tanana efa misy mipetraka ao, misy olona efa mipetraka ao. Mafy dia mafy lalana miandry an'izareo ka nitady mpitarika izy. Nitady mpitarika izy kanefa dia izao omby kely volamena no namboariny hoe hitarika azy. Ary zava-doza izany teo anatrehan'Andriamanitra. Tena izay mihitsy ilay izy. Rehefa miatrika ny ho avy ny olona dia manamboamboatra zavatra be dia be itokina sy ankinana hitarika azy ao anatin'izany. Dia rehefa nidina moa Mosesy avy any amin'ny tendrombohitra avy any tena nalahelo izy. Nahitany hoe izao ve no nataonareo. Ary Andriamanitra koa tena tezitra dia niteny tamin'i Mosesy hoe anangana taranaka vaovao izy avy aminao fa ho aringako daholo ireo. Dia Mosesy no tena nifona tamin'Andriamanitra tamin'ny ranomasy teo hoe mifona aminao izay, mifona aminao izay. Dia avy eo toy izy Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe izao ary tsy hiaraka aminareo ao izy. Tsy hiaraka aminareo fa aniraka anjely. Eksodosy 4:30 indray no misy an'izany. Anjely no irahako izy hialohanareo fa tsy hiaraka aminareo satria izaho dia Andriamanitra sarom-piaro. Ary sarotiny ka aringako indray mandeha nareo izy. Raha ohatra ka manao zavatra ohatran'izao ataonareo izao foana tsy hizakako fa aleo anjely no irahako hialohanareo. Narehan'izay ny zanak'Israely tena coup de tonnerre. Nalahelo tena nalahelo ohatran'ireny latsaham-baratra ireny izany. Dia tena hoe natahotra hoe ahoana ny hiatrehantsika ny ho avy tsy miaraka amin'Andriamanitra izany. Tsy andeha hiaraka amintsika alohantsika Andriamanitra. Ilay omby kely volamena tsy nety. Andriamanitra koa nefa izany tsy andeha. Ahoana izany no hiatrehan'zareo an'izay ho avy izay. Natahotra be ry zareo. Ary tena nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Nanjombona izany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tena nalahany daholo ny firavaka sy rehetra dia nalahelo tarehy daholo ny olona hoe tsy hiaraka amintsika intsony io ny Andriamanitra. Mampatahotra azy ireo izany satria mafy be ny lalana izay mbola miandry azy ireo. Dia izao nefa ny zavatra nitranga kelikely taorina an'izay dia niteny tamin'i Mosesy indray Andriamanitra hoe izao ara ozy izy ny tavako no andeha eo anoloanareo dia ahita fitsaharana ianareo. Any amin'ny Eksodosy 4:30 no anambaran'Andriamanitra an'izany. Dia hoy izy ny tavako no andeha dia anomenao fitsarana ny dikan'izay izany dia niteny ihany izany Andriamanitra hoe izaho ary no andeha
nitavako no andeha alohanareo zany hoe Andriamanitra zany nitavan'Andriamanitra zany no mandeha aloha Andriamanitra mihitsy zany miaraka amin'zareo indray zay nidikany dia nambarany Mosesy mihitsy zany eo amin'ny ambany eo Mosesy taminy raha tsy andeha nitavanao aza mitondra anay hiakatra hiala ty matahotra izy hiatrika an'leo avy dia tena nyteneny raha izany aloha izy tena zay raha tsy izay mihitsy izy dia aloha tena tsy hiala eto zay fa aloha zay tsy hiala eto fa tena tsy vitanay ny hiatrika ny hoavy io raha tsy mitavana tokoa ny mandeha dia izy Andriamanitra hoe mahafinaritra na mihitsy ty Mosesy ty dia nangatahan'Andriamanitra Mosesy eo ambany eo manao inona zavatra tianao angatahanao izy fa omeko anao ninona izy dia omeko anao zay tadiavinao fa tena mahita fiteo imasoko ianao dia inona zavatra nangatahany Mosesy dia ozy izy Mosesy eo amin'ny 9:20 mba hampahitao ny voninahitra ao zany ny zavatra nangatahany Mosesy ny dikan'io dia hoe hampahitao ary le tavanao apahitao anao ary le tavanao na dia indray mpimaso mony tsara mba ho tsapako zany hoe io marina ianao assurance-ako antoka ho ahafahako malala hoe ianao marina no mitaridalana izay no andehanako izay no irosonay ahita fitsarana ianao zao Andriamanitra raha vao zany mandeha anoloanao ahita fitsarana ianao raha izany mandeha anoloanao fa Mosesy mbola nangataka antoka rehefa namen'Andriamanitra occasion izy ahafahana mangataka ny zavatra be deaibe dia zay no nangatahany antoka hoe mandeha eo anoloako marina ianao Andriamanitra toy Andriamanitra tsy afaka mahita nitavaka ianao fa sarotra be zany zavatra angatahanao zany fa andeha dia ny voako ny aorinako fotsiny no hitanao dia nahita izy ny rebarebana akanjon'Andriamanitra sy ny voan'Andriamanitra fotsiny hitany ary efa ampy an'ny Mosesy zay ahalalany hoe Andriamanitra no mitarika anay ndao amin'izay ary roso inona mahatokana amin'ny resaka zany tantara lavabe izany ny antony dia satria tsotra isika kory havana dia tadidio fa raha vao tsy Andriamanitra no eo alohana mitarika antsika amin'ny hoavy tsy fantatra io tsy ahita fitsarana ianao ary tena zava-dehibe mihitsy ny tena hoe hiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra ary ametrahantsika an'Andriamanitra mpitaridalana eo aloha tena zava-dehibe zay rehefa hoe hiatrika an'izany ateo hoavy zany sika zay ihany ny antoka ananantsika fitsarana ary tena afaka mangataka mihitsy Mosesy moa zany nangataka tamin'izany fotoana zany ataovy mahita ny tavanao mpahitao ny voninahitra ao sy ny herinao izy mba tena hananako antoka fa tena miara-mandeha aminay tokoa ianao dia itsika ve angataka an'izany koa satria efa tsy afaka no hitantsika intsony ny tavan'Andriamanitra fa izao kosa ny herin'Andriamanitra dia efa napahitany antsika be deaibe teo amin'ny fiainantsika ahatsapahantsika fa miara-mandeha amintsika ary eo anatrehantsika mandrakariva Jehovah mitaridalana antsika dia fanambarany Jesosy zany indro momba nareo mandrakariva izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao zany hoe manana antoka ihany koa sika tahaka ny Mosesy ihany izay nanompo an'io Andriamanitra tsy hitany masony io dia ohatr'izany koa sika fa nomen'Andriamanitra toky izy dia omen'Andriamanitra toky koa ianao androany hoe raha Andriamanitra mandeha alohanao dia ahita fitsarana ianao inona ny dikan'izany ny dikan'izany dia izao hoe ianao zany aza mandeha rery zany miatrika ny hoavinao fa mandehana miaraka amin'Andriamanitra ary tsy miaraka amin'Andriamanitra fa ataovy eo anoloanao mihitsy izy dia amin'izay fotoana zay izy no hisava ny lalana izy no anamboatra ny lalana amin'ny kitotoana izy no hitarika anao amin'ilay lalana marina mitondra makany amin'ny fiainana ary zay no natonga mpanao salamo any amin'ny salamo 119:5 ilaza marimarina manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah fa eo ankavanako izy dia tsy angozoozo tsy angozoozo rehefa manana an'Andriamanitra eo anatrehanao ianao mitaridalana anao dia tsy angozoozo ianao ary zany no tokony finoana antsika kristianina hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra mandeha ho anoloako Andriamanitra dia izy no mitarika dia azo antoka ane io futuranao io azo antoka io avinao io satria efa nambarina hoe za manana ny hevitra everako anareo hevitra hitondra fiadanana fatsilosa anome anareo fanantenana any amin'ny farany zany mahatonga ny tononkiratsika any amin'ny 3:7 amin'ny farana 5pm manao hoe izay ombanao afatahotra tsy mety kivy na mamoy fo dia zany natonga amin'ny Paoly ilaza any amin'ny Romanina 9:9 manao hoe raha Andriamanitra momba antsika iza no atohitra antsika ninina ady atrehanao ninina fahasarotana lalovanao ninina zavatra iseho eto amin'izao tontolo izao sy ny fiovaovana samihafa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao ka mialohanao Andriamanitra dia tena miteny aminao fa tsy mangozozony amin'izany ianao tsy matahotra hiatrika an'izany fiovana samihafa izany ianao satria Andriamanitra no miaraka anao sy mitaridalana anao ary afaka mandroso amin'ny fitsaharana amin'izay ianao dia tena zay mihitsy izay manana an' Jesosy Kristy hiaraka aminy no anana izay fitsaharana izay raha ohatra ianao mbola tsy manana an' Jesosy Kristy eo anoloanao dia amin'izao fotoana izao efa tonga ambaravaranao mihitsy izy mahandondona hoe za te hiaraka aminao za te hiaraka aminao
ameo anany familindra ny fiainanao avelo za hitondra ny fiainanao dia amin'izay fotoana izay sokafo ny fonao dia amin'ity ty mitenena hoe Andriamanitra hatramin'izay mety nandeha rery aho nandeha tamin'ny herin'ny saiko sy ny herin'ny tenako aho dia hita ihany hoe mangozogozo sy matahotra fa dia be ny zavatra tsy voafehako fa androany dia metraka anao mihitsy aho hoe tarito aho apetraka eo ampelantananao ny fiainako aho dia tarito amin'ny lalanao aho dia ho hitanao fa tena tsara ny lalan'Andriamanitra tsara ny fitondrany ary mahasoa mandrakariva izay hitondrany antsika dia izay ny fitsarana ho antsika ny fandehanantsika miaraka amin'Andriamanitra averika any le tenin'ny mpanao salamo izay tokony tadiditsika salamo 5:9 manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy dia tsy angozozo aho ataovy eo anatin'ny sainao mandrakariva zany hoe misy Andriamanitra mandeha eto anoloko eto io Andriamanitra io no mitaridalana any amin'izay hitondrany any andehanako any amin'izay sitrapony no ataoko manomboka zao izy no mitaridalana eo aloha afaka miatrika ny hoavinao ianao afaka miatrika ny hoavinao ianao ary ambarany manao hoe nitavako nandeha anoloanao dia anana fitsarana ianao izy ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen